Malona ny fitokonana tanterahan'ny mpampianatra mivondrona anatin'ny CSS indrindra ny fanagazana noty ho an'ny mpianatra dia namoaka fanambarana avy hatrany ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony toy izao no mahakasika azy ity. Mitaky ny tokony amoahan'ny mpampianatra mpiaroka eny amin'ny Université Antananarivo mivondrona ao anatin'ny CSS ny naotin'ny mpianatra ny ministra ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansy Rasoazana Nera Monika nambara ny fifanahazo ny tambin-karama sy ny tombontsoa rehetra tao amin'ny fampiarana ny didim-panjakana nivoaka tamin'ny 24 ny mpampianatra mpiaroka ary tsy tokony hanao sorona ny mpianatra izy ireo. Hampiarana ny degré 2005-098 io mba hametra amin'izay ilay hoe obligation de service satria efa aligneny grille indiciaire ny eo andamin'ny rehetra reo zany efa azo. Io ndray nefa no tena hoe angatahany CSS zany amin'izao salamy hoe terena moa satria matony olona migreve hoe gaza ny noty rehefa tsy azo dia manery zany. Io ndray zany no anerena ny fanjakana hoe aza ampiarina mihitsy io nefa teo nangataka hoe ampiaro le tari le décret taloha aza ampiarina io fa foano any io izy hoe tsy apetraka indray fa tsy apetraka le décret le application zany fa anaraka le teo tamile mbola tsy appliqué zany nareo zay zany no zavatra angatahany amin'izao hoe foano zany le décret io fa aza appliqué fa aloha anaraka nefa tsika tandalana dia eo zany no hoe misy zavatra contradictoire be ny ataonay manam-pahaizany tony satria indraindray dia ohatrany hoe fitiavan-tena sa fanambakana vahoaka sa fanambakana fanjakana satria efa ny grille indiciaire-nay zany efa aligneny karahamanay ny grille indiciaire efa mipetraka tsara le andaminy te rehetra dia efa azo daholo ary ny andaminy te de retraite ny andaminy te de recherche makany amin'ny retraite dia efa ekeny fa misy condition kely fotsiny hoe ahoana ny tena hampiarana azy. Raha ny fanazavana dia isy ny fepetra raisin'ny ministera raha toa ka mbola mizingizina amin'ny fanagazana ny notin'ny mpianatra ny rivon'ny Université Antananarivo ny mpampianatra ao anivon'ny CSS.